Oetsika mamarana ny fandarana amin'ity hariva ity dia iverinay eto andrenivohitra indray tsika nanome nanomana sahady ny lalaon'ny Nosy atao amin'ny taona 2024 ny Federasiona Malagasin'ny taranja Lomano Mpilomano miisa 30 mahery ary no manaraka fiofanana mandritra ny telo herinandro etsy amin'ny dobo filomanosan'ny ANS Ampefiloha. Fizotran'ny fanomanana moa zany ny nataona voalohany zany ty tetikasa voalohany ty izay maharitra mandritra ny 2 herinandro dia fampivondronana ny ankizy misy tao anatin'ny test de classement zany hoe ny 15 premier lehilahy 15 première amin'ny vehivavy dia misy koa ireo ankizy izay niofana tany Chine dia misy koa ny ankizy kely zany 3 premiers 3 première tamin'ny test de classement an'ny Benjamin. Ireo zany aloha no hoe ampiarahana manao entraînement dia amin'ny 21 octobre ny ouverture ny saison zany amin'ny natation dia ny 10-11 novembre no misy ny test de classement voalohany zany dia raha ny vinavina ataon'ny Federasiona Malagasin'ny Lomano eo amin'ny fanomanana ny lalaon'ny Nosy zany dia mba hoe tianay hoe miaraka manao entraînement zany reo ankizy ireo rehefa larobia sy sabotsy indrindra ho an'ny eto amin'ny toerana Antananarivo moa zany ary ohatran'izay koa zany rehefa hariva koa misy fiarahana manao entraînement ihany eo zany ho an'le ankizy mariana fa ny tena somary olana moa amin'izao fotoana izao aloha zany hita le toetrandro nivadika be tamin'ity herinandro ity zany dia tena hita hoe nitaraina sy nijaly le ankizy tato anaty rano fa nanomboka androany izy zany mba hinona angamba fa hoe fa manomboka mie tsara le andro dia ty entraînement ty moa zany mandra-pahatonga ny sabotsy 20 zany ny fanazara-tena eto. Raha ny lafin'ny teknika manokana inona zany le tena omenan'ny ankizy amin'izao hoe mbola tena lavitra be izao anatin'le fanomanana? Ny zaranako telo zany tena natao tamin'ity fanomanana ity satria misy mantsy izao amin'ireo ankizy ireo tena izay vao nitsofoka tao anaty rano mihitsy satria na ny piscine koa ary efa somary tara ihany vao nisokatra hita ohatra fotsiny izao ty piscine ny ANS ity izao tena tamin'ny latsinainy mihitsy no nisokafana hoe ho anaovan'ireto ankizy reto zany tena nanokafana anazy voalohany indrindra dia nandritry ny ty herinandro ity zany dia natao aloha travail teknika zany fanotsiana ny teknika satria tsy maintsy iny ny base ny rehetrarehetra dia avy eo zany renforcement na capacité dia amin'ny herinandro zany anao travaillana endurance ao anatin'ny travaillana catenage koa zahay zany sy travaillana spécialité amin'ny ankizy zay zany no iezahana hoe atao aloha amin'ity ary le izy koa zany ny fanazara-tena ho atao nandritra ny tapa-bolana zay dia tena hoe ny objectifany zany dia azo lazaina hoe remise alohan'ny ankizy mihitsy. Dia iny vaovao mahakasika ny Federasiona Malagasin'ny taranja Lomano iny ihany koa no entintsika manakatona ny fandarana mahery amin'ity alahady hariva ity akasitrahako anao nanaraka izany hatramin'ny farany mialohan'ny saratsika nefa dia tsy haiko ny tsy sotra ireo namana teknisianina niarana nototosa taminay izany fandarana izany i Bosco no naka ny sary sy naka ny feo i Romain sy Hervé ary Rodin kosa no nandrindra izany sary sy feo zany ho tonga tany atokatrantsika tsirairay avy tany manome fotoananao amin'ny manaraka indray avelo matompoko.